Lafim-baovao tsy dia mifanalavitra amin'izay ihany satria dia mandray anjara amin'ny fanazarana iraisam-pirenena MARISK na ny Maritime Information Sharing Exercice ny ivotoerana fanangonam-baovao momba ny ranomasina CRFIM Natomboka ny alatsinainy lasa teo ny hetsika ary ho amin'ny rahampitso vao hifarana izany fanazarana izany. Tatomboka. Isa-taona dia mikarakara fanazarana ny ivotoerana IFC Singapour ary sambany tamin'ity taona ity no nandray anjara amin'izany ny ivotoerana fanangonam-baovao momba ny ranomasina ety amin'ny faritry ny ranomasimbe Indiana izay misy ny foibe toerany eto Antananarivo. Zava-dehibe ny fandraisantsika anjara amin'ny fanazarana toy izao. Ato anatin'ny centre opérationnel ity zany dia misy sady mandray anjara zany ny centre amin'ny asa andavanandro amin'ny fanarahana ny situation générale ny sécurité maritime eto satria no mandray anjara ihany koa amin'ny activité ny exercice MARISK. Zany hoe ny exercice zany dia misy eo ny firenena 70 mahery eo no mandray anjara amin'ilay izy dia eo amin'ny mahery ny 10 agence d'industrie maritime eto amin'ny région Asia sy Océan Indien ary koa eran'izao tontolo izao mihitsy satria ny ao amin'ny IFC moa zany dia misy IFC Singapour dia misy ny ataontsika hoe délégation international izay représentant ireo firenena mandray anjara ao anatin'ny sécurité maritime eto amin'ny izao tontolo izao. Ka ny CRFIM moa zany en tant que centre opérationnel mandray anjara amin'ilay exercice MARISK dia nanome scénario karazana scénario amin'ny activité sécurité maritime dia ny activité scénario zay natolotry ny CFIM moa zany amin'izay alohan'ny l'exercice MARISK zay dia misy cas anankiroa amin'ny resaka volo tsy nahazoana lalana nataontsika hoe pêche illégale dia misy ny cas anankiray zay mikasika ny sambo zay mampiaya dia fahatelo amin'izao fahafantarantsika zao misy ny amin'ny lera zao misy ny cyberattaque. Tanjona iray ihany koa ny fizarana ny atotan-kevitra rehefa misy ny tranga lehibe mitranga toy ny cyberattaque izay nampikatso solosaina aman'alina tamin'ny firenena tsy latsaky ny 9 amin'ny 10 ny zoma lasa teo.